Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Faly miaraba antsika riavako malala tratrity alarobia fa 17 ny volana jolay ity. Ny mofinaina voalahatra ho antsika anio dia ny bokin'ny Jona Mpaminany. Jona toko voalohany andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fa 9. Jona toko voalohany andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fa 9. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ry havana. Ary tonga tamin'ny Jona zanaka amin'ny tany tenin'i Jehovah nanao hoe mitsangana makanesa ny Ninive, ilay tanàna lehibe ary miantso ny amin'ny amelezana azy fa tafakatra eto anaotrehako ny faharatsiany. Nefa Jona nitsangana andositra ho an'i Tarsisy mba hiala eo anatrehan'i Jehovah, ary nidina tany Jopy izy ka nahita sambo akany Tarsisy dia nandony karamany ka niondrana tamin'ny hiara-mandeha amin'ny tao ho an'i Tarsisy hiala eo anatrehan'i Jehovah. Fa Jehovah nahatonga rivotra mahery teny ambonin'ny ranomasina dia nanonja mafy ny ranomasina dia efa nila ho vaky ny sambo dia alaikitao ohatran'ny matoloka samy taraina tamin'ny andriaman'ny avy, sady nariny tany anaty ranomasina ny zavatra tao an-tsambo mba hampahantony ny loza. Fa Jona kosa dia nidina nakao anaty sambo ka nandry reniky ny torimaso. Dia nakao aminy ny kapiteny sambo ka nanao taminy hoe endre ity ianao reniky ny torimaso foana eto. Mitsangana ka atsoiny Andriamanitra ao, fa angamba hihevitra antsika Andriamanitra ka dia tsy ho faty isika. Ary dia samy nanao tamin'ny namany hoe izy havia isika hanao filokana mba hizahantsika izay mahatonga zao loza zao amintsika, dia nanao filokana izy ka Jona no azo. Dia ireo taminy, masiny ianao, lazao aminay noho ny amin'iza noho ny mahatonga zao loza izao amintsika. Inona ny raha fanaonao? Ary avy taiza ianao? Aiza ny taninao? Ary avy amin'ny fireneniza ianao? Dia hoy izy tamin'ireo Hebreo ary Jehovah Andriamanitra ny lanitra no ivavahako dia izay nanao ny ranomasina sy ny tany maina. Dia raiky tao etrindrindra ny olona ka nanao taminy hoe adray zato ataonao zato. Fa fantany fa nandositra hiala teo anatrehan'i Jehovah izy satria efa nambarany tamin'izany. Dia ireo taminy, ataonay ahoana ary ianao mba ahaton'ny ranomasina aminay? Fa mbola ny hananonja ihany ny ranomasina. Ary hoy izy tamin'ireo, betao aho ka tsy mpazo any amin'ny ranomasina ahaton'ny ranomasina aminareo. Fa fantatro fa noho ny amiko no mahatonga zao onja mahery zao aminareo. Nefa namaky ny onja fatratra ny olona mba amerina ny sambo amin'ny tany maina, fa tsy zaka satria ny ranomasina mbola niamanonja mafy taminy. Dia nitaraina tamin'i Jehovah izy ka nanao hoe mifona aminao zahay Jehovah, aoka tsy ho faty zay noho ny amin'ny an'ity lehilahy ity. Ary aza ataonao mpandatsaka raha marina izahay, fa ianao Jehovah efa nanao izay sitraky ny fonao. Dia nobetahin'ireo Jona ka natsipy ny tany amin'ny ranomasina, ary dia nitsahatra ny sovoky ny ranomasina. Dia natahotra ny Jehovah indrindra ireo olona ireo ka nanomony zavatra atao fanatitra ho an'i Jehovah sady ny voady. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Ny andiny fahadimy tapany farandriavana no entina mampahery anao. Fa Jona kosa dia nidina nakao anaty sambo ka nandry reniky ny torimaso. Fa Jona kosa efa nidina nakao anaty sambo ka nandry reniky ny torimaso. Tantaran'i Jona ry havana dia saika tsy vahiny loatra amintsika, ary na i Jesoa koa aza dia namerina ity tantaran'ny Jona ity. Jona mpaminany nirahina mba hampibebaka ny vahoaka, ny mpanjaka, ny mponina tany Ninive, tanàna lehibe Asiria zany io, saingy nandà Jona ary nandositra tsy eo anatrehan'i Jehovah. Dia hoy ny andininy fahadimy nanao hoe tany ampandotsirana izy dia nidina nakao anaty sambo ka nandry reniky ny torimaso. Torimaso mpanahy, torimaso ny tsy fivakiana loha, torimaso ny tsy firaharahiana ny zavatra asaina atao sy tokony atao, fa dia nahita tory ihany ity mpaminany ity. Nahita tory tao anatin'ny
tsy fandavana tsotra fotsiny zao zay zavatra tokony ataony, nahita toro tao anatin'ny feoan'ny feritreretany zay mipitsipitsika taminy fa de nahita toro izy tany anaty sambo. Ry havako, mpaminany no resy toro eto, toromasona mpaminany. Fiteny mandrakariva amin'ny andavanandrotsika fa ny fiangonana de mpaminany, ary zay radio mihitsy ny fiangonana de mpaminany satria mitory ny tenin'Andriamanitra, mampahafantatra ny sinandro sitrapon'Andriamanitra, manaitra ny olona amin'ny am'izay mety ho lalan-dratsy ka mamerina azy ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Fa izao rehavako malala, raha ohatra ka mpaminany ny fiangonana de mety ho tratro ny torimaso koa izy, tahaka izay nahazo an'izao na mety ho tratro ny torimasom-panahy koa ny fiangonana. Eny, mety ho tratran'izany izy. Fa inona ny ako ny torimasom-panahy ny mpaminany? Inona ny mety ho ako ny torimasom-panahy ny mpino tahaka an'izao na? Inona ny mety ho ako ny torimasonao, torimasom-panahintsika? Inona indrindrindrindra ny mety ho vokatry ny torimasom-panahin'ny fiangonana? Na koa inona no atao hoe fiangonana matory? Inona no atao hoe kristianina matory? Inona no mahatonga ny hoe mpino matory? Ity faharoa no valentsika voalohany. Matory ny fiangonana ry havako, na matory ny mpino, matory am-panahy ny mpino zany, na matory am-panahy koa ny fiangonana, na matory am-panahy isika kristianina, rehefa manda tsy hanao ny sitrapon'Andriamanitra. Ny antsoina hoe torimaso zany eto raha tarafina amin'ny bokin'ny Jona de zao: voalohany, fandavana ny antson'Andriamanitra, fandavana ankitsorano ny zavatra asain'Andriamanitra atao. Faharoa, fiezahina hiala am'zany andro zany ka mandrebireby tena manao zavatra hafa. Betsaka ny olona zay tsy vitany hoe miala amin'ny antson'Andriamanitra, betsaka ny olona zay asain'Andriamanitra manao zavatra, asain'Andriamanitra manompo, asain'Andriamanitra manao an'izao zao, kanefa mamorony zavatra atao ndray. Azo ny torimasom-panahy ny fiangonana, azo ny torimasom-panahy mpino rehefa tsy manao zay zavatra asain'Andriamanitra ataony izy fa manao zavatra hafa. Azo ny torimasom-panahy ny olona rehefa adininy na ininy tsy fantatra ny maha izy azy, adininy tsy fantany izay tena antom-pisiny sy antom-diany. Azo ny torimasom-panahy isika rehefa tsy ao an-tsaitsika intsony ny izay tokony ho ataotsika. Fantatsika le tokony ataotsika fa tsy ataotsika raha izy. Tsy vitan'izany ny torimasom-panahy ny Jona fa diso fijery mihitsy koa izy momba an'Andriamanitra. Diso fijery izy momba an'Andriamanitra. Amin'ny toko faefatra no tena ahitantsika ny antony nanosirany Jona an'Andriamanitra. Ny monomonina tamin'i Jehova, ny monomonina tamin'Andriamanitra Jona. Mitsomy mihitsy izy manao hoe ianao ange fantatry fampamindra fo e. Tsy tokony ho amin'ndrano fo raha reo olona reo hoe fa ratsy tokony ho simba any reo. Mamatsy niny vita zany io na firenena tany iny ve. Zany hoe azo ny torimasom-panahy isika rehefa maka ny toeran'Andriamanitra. Jona de naka ny toeran'Andriamanitra, ny monomonina tamin'Andriamanitra, ny tsara n'Andriamanitra mihitsy ara. Ary mety ho azo ny torimasom-panahy ny fiangonana rehefa manadino fa an'Andriamanitra ny fahefana. Ary ny mpino na ny kristiana na ny olona fotsiny zao matory de zao manadino ny fitsaran'Andriamanitra izy. Manadino tsy hoe ny zavatra asain'Andriamanitra ataony ihany ny tsy ataony, fa izao koa tsarainy mihitsy Andriamanitra ho manaonao foana sanatria tsarainy mihitsy Andriamanitra ho tsy mahay, tsarainy Andriamanitra ho diso safidy, ary mieritreritra ny tena no marina izy eo anatrehan'Andriamanitra. Zay ny antsoina hoe torimasom-panahy raha tarafina bokin'ny Jona. Fa ny akon'ilay torimason'ny Jona no tena mampieritreritra tsika rehefa koa malala. Dia raha mamaky tsara lay andininy sika de tany am-pandosirany Jona, vonona ny hiala ny tavan'Andriamanitra, no heverin'ny Jona fa lay Andriamanitra dia azo andosirana, no heveriny fa Andriamanitra dia voafatotry ny toerana ka rehefa ny Tarsisy izy dia tsy ho azo ny tanan'Andriamanitra. No heveriny fa tsy hitan'Andriamanitra zay misy azy, ary dia
nandositra izy notsotsorony ny fiainana ary mety ho zany ry afaka malala angesika fiangonana mety ho zany angesika pintie mety ho tahaka zany sika ndradray tsotsorontsika ny asan'Andriamanitra ndradray amaivantsika ny ason'Andriamanitra tsy vitan'izany fa ndrandray everitsika fa itsika ny tsara sy mety mahay no Andriamanitra dia zany lositra na zany fanosirana na zany fiereny Jonas zany zany toromasom-panahy Jonas zany na izany toromasom-panahy ny mpaminany izany toromasom-panahy ny fiangonana tsy faneken'ny fiangonana anao zay zavatra mpanaovan'Andriamanitra azy fandava ny fiangonana ny zavatra tokony ataony fitsipahan'ny fiangonana mahandriamanitra an'Andriamanitra zany rehetra any de mety toromasom-panahy mazo ny fiangonana de farafahakeliny miteraka fahavoazana zany ny voalohany dia miteraka fahavoazana eo amin'ny zavaboary hoy ny filazan'ny bokon'ny Jona manao hoe de nanonja ny ranomasina de nisy tafiditra ny rivotra ny fofofofo ny onja nanonja ny ranomasina nanonja zany hoe aika ry afaka malala ny toromasom-panahy ny fiangonana ny toromasom-panahy ny mpaminany rehefa tsy manao ny tokony ataontsika isika rehefa ohatra ka misy zavatra asain'Andriamanitra torintsika tsy torintsika misy asa asain'Andriamanitra ataontsika fiangonana tsy ataontsika de manako eo amin'ny zavaboarin'Andriamanitra zany am'izao androantsika zao mitaraina ny olombelona ny amin'ny changement climatique fiovaovan'ny toetrandro tsy mieky am'izany ny rehetra betsaka ny fanazavana zay rehatsero ny amin'ny antony zany misy fanazavana siantifika isan-karazany hoe zao no mahatonga ny fiovaovan'ny toetrandro ary ny fanazavana ara-panahy mba ahoana ny fanazavana ara-panahy mba ahoana fanazavana ny soratra masina momba ny fiovaovan'ny toetrandro mba ahoana itony bokyny Jona tony de mamperitreritra tsika fiangonana mamperitreritra tsika pino manao hoe so de nisy zavatra tokony nataontsika tsy nataontsika ka lay fiovaovan'ny toetrandro na lay fikorontanany toetrandro sy ny zavaboary la so de tsy vokatry ny so de tsy fanazavana siantifika ihany fa ny eo ambadiky ny fianazavana siantifika de so de fanazavana ara-panahy so de misy zavatra nasain'Andriamanitra nataontsika fiangonana tsy vitatsika na misy zavatra andrasan'Andriamanitra atsika so misy andraikitsika pino so de misy zavatra re nasain'Andriamanitra natao ka tsy natao so de variana manao zavatra hafa ny fiangonana fa tsy le tena zavatra asain'Andriamanitra atao so de matoro ny pino ka tsy mijoro vavolombelona am'izay tena nasain'Andriamanitra natao fa zavatra hafa ny ataon'ny pino asala fa mazava ny tenen'ny bokon'ny Jona mpaminany manao hoe mikorotana io toetrandro io mikorotana io zavaboary io mikorotana io asan'Andriamanitra io rehefa matory ny fiangonana inona to hoe fiangonana matory inona to hoe pino matory inona to hoe kristianina matory rehefa mandatsy anao ny zavatra asain'Andriamanitra izy ho isika tany am-pendohany fa ny faharoa zay ateraky lay toromasom-panahy de izao koa fahaverezan-javatra sy fahasimban-javatra hoy ny filazany andiny fadimy hoe de narina tany naty ranomasina ny zavatra tao an-tsambo mba hampitony ny losa zany hoe miteraka fahaverezan-javatra fahampitehan-javatra tsy hoe le zavaboary ihany no mikorotana fa izao koa miteraka faharavam-pananana miteraka krizy rehefa malala aikay ny toromasom-panahy ny fiangonana de zao mety miteraka krizy maro samihafa eto ambonin'ny tany ndray isika mietrehitra mandrakariva manao hoe matoa misy loza mitranga eto ambonin'ny tany de satria ny mpanotany mahatonga an'izany satria ny olona tsy mivavaka ny mpanompo sampy tsy mivavaka ny maditra tsy mivavaka fa eto ry afaka malala tsy zay mihitsy neny Jona de zao mikorotana ny tontolo iainana simba misy faharavam-panana misy krizy isan-karazany izao ny fototra ny pino no mandatsy anao ny sitrapon'Andriamanitra ary io efa nytenen'ny soatra masina amin'ny bokin'ny tantara lay manao hoe raha ny oroko zay nantsona amin'ny anaraky no avy anety tena ka hivavaka zany hoe ny andrasan'Andriamanitra anasitrana ny tany tsy ny fibebahan'ny mpanompo sampy aloha voalohany indrindra fa ny fiverenan'ny mpanompon'Andriamanitra tahaka ny Jona amin'Andriamanitra Ndray ny pino manilika ny fahotana any am'izao tontolo zao hoe ka le jentilisa mihitsy ange ka ny silamo ange tsy mivavaka ka ny bodista ange tsy mivavaka ka ary ianao pino so de isika mihitsy ny matory ary zay mahatonga ny tantara anaty boky tantara manazava hoe raha ohatra ka ny mpanompon'Andriamanitra no miverina amin'Andriamanitra ny andrasan'Andriamanitra ho fanasitranana ho an'ny tany ny andrasan'Andriamanitra ho fanasitranana ny firenena
de zao aloha voalohany indrindra ny fiverenany mpanompony ny fiverenany fiangonana amin'Andriamanitra miala amin'ny torimasom-panahana izy miala amin'izay ataontsika hoe torimaso namparevo azy izy mametra-panontaniany amin'izay hoe sao de tokony izaharo ny fototra Jona rehefa tonga ny tohiny tantara fantatsika fa rehefa nitranga ilay loza rehefa nitranga ilay fikorontanana tena metra-panontaniany hoe iza ny fototra de Jona nanetry tena manao hoe za ny fototra io ary nanazavy Jona hoe zaho no olana atsipazo anaty ranomasina fa za no olana afaka malala ndraindray isika Jona eto niala tamin'Andriamanitra fa Jona kosa de rehefa aveo dia niverina tamin'Andriamanitra izy ary nanaiky ny aiky ny fahadisoana afaka malala ndraindray isika pino manamarina ny tenantsika amin'ny alalan'ny fijerentsika ny fahadisoan'ny hafa hamarintsika ny tenantsika amin'ny alalan'ny fitanisantsika ny fahadisoan'ny hafa hoe za marina satria ny mpanompo sampy nge manompo sampy mahatonga an'io hoe za marina satria zareo ary nge mangalatra fotsiny mahatonga an'io hoe za marina satria zareo ary nge miala amin'Andriamanitra tsika afaka malala raha mametra-panontaniana isika ny amintsika fipino hoe maninona mitompo nohatr' zao ny firenena nohatr' zao izao tontolo zao mikorotana ny tontolo iainana efa raha metra-panontaniana ve ny tsirairay tampino namaly ny fanontaniana tahaka an'izao ka ny teny hoe iza no fototra amin'io fototra zao zavatra izao izay pino nisy zavatra tsy nataonay fiangonana nisy zavatra tsy nataonay kristiana nisy zavatra tsy nataonay tsirairay avy zahay kristiana zay zanak'Andriamanitra hany ka manjary misy krizy misy faharavam-pananana be dehibe eto ambonin'ny tany no zany dia fampieritrretana antsika zao bokon'ny Jona zao hoe sao dia tokony hibebaka ny fiangonana sao dia tokony mieritreritra ny fiangonana ny am'lay ny pino ny tsirairay avy raha teny hoe fiangonana tsika de tsy ilay fiangonana rafitra loatra hoe ny katolika ve zany ny FJKM ve zany ny FLM ve zany ny anglikana ve zany sahinina tsy zay loatra fa raha miteny hoe fiangonana de izasy ianao isika sao de tokony andiny tena isika sao de ny fiverenantsika amin'Andriamanitra no ny tiampy fa ny fahatetany avako malala izay asehon'lay zavatra mitranga de eo amin'ny fifandraisan'ny olona samy olona misavoritaka ny fifandraisan'ny olona misaratsaina ny olona zareo tsara lay andininy fahavalo ka hatrany andininy fahaenina fa misaraka ny olona ary voatery na tsipitany anaty ranomasina mihitsy ilay fototry ny olana de Jona zany hoe lay ny ateraky ny torimaso de zao miatraika koa amin'ny fifandraisan'ny olona samy olona tsy hoe misy faharavam-pananana misy krizy ihany fa miteraka koa faharavan'ny fifandraisan'ny olona samy olona misy olona zany lasa voatery na tsipitany anaty ranomasina misy olona zany voatery nalana tao anatin'ilay sambo no le torimaso rehefa koa malala ny torimasom-panahy zany de manjary miteraka faharavan'ny fifandraisan'ny olona samy olona ihany koa rehefa matory isika kristianina tsy manao ny zavatra tokony ataontsika de miady ny olona mifamaly ny olona misy krizy ny olona samy olona rehefa tsy ataontsika ny tokony ataontsika inona moa rehefa tsy mitoro ny fifankatiavantsika de miady ny olona rehefa tsy mitoro ny fifamelantsika de mifamaly ny olona rehefa tsy mitoro ny fahatsaram-piainantsika de mifanaritaka ny olona sy rehefa tsy torintsika ny filazantsara de ny ratsy ny manjaka ny filazany ratsy no manjaka rehefa tsy lazaina ny tsara de zao ny ratsy ny manjaka fa ilaina lazaina ny tsara de ny filazantsara mba hahatonga ny ratsy hangina fa zao tsy ampy ny filazantsara satria matory isika de zao manjaka ny ratsy ndraindray ary de zao miatraika amin'ny fifandraisan'ny olona samy olona de mety miteraka fahafatesana mety miteraka krizy isan-karazany miteraka fisaraham-bazana de maka rehavako malala tany amin'ny taona 350 tany hoany teo amin'ny tantaran'ny fiangonana marimarina kokoa rehefa niakatra zany ny ataontsika hoe empire ottoman zany hoe ny Turquie ankehitriny io zay ny silamo ratsorina dia niakatra izy tany Constantinople satria mantsy iny Afrika avaratra iny zany silamo daholo dia ny faraparany tamin'ny fanjakana ataontsika hoe kristianina tamin'ny fanjakana romanina de antsoina hoe Constantinople ny zara roa mantsy ny fanjakana romanina de misy ny empire
Otsika hoe Byzantin tatia tsinanana io zany, zay Constantinople ndreny vohatra, fa misy moa zany tatia Rome zay tatia andrefana de Rome ndreny vohatra. Ka ity empire ataotsika hoe tao Byzantin tao Constantinople ity a de anodidininy ireo silamo. De nataon'ny silamo zay azahoana azy i Turquie am'izao andro ankehitriny reo zany io antsoina hoe Constantinople. Dia empira Byzantin filaza azy de niakatra ny silamo be dehibe izy nisy nisy aravany amin'ny avy amin'ny Serbie ankehitriny iny maro be reo olona zay silamo niakatra aka any Constantinople na ato Antioquie ao amin'ny baiboly de Antioquie ny efatarana azy. Dia niakatra reo aka any Constantinople na i Antioquie. Dia inona no nitranga nataon'ny fahirano nandritran'ny ray volana sy roa volana latsaka kely, roa volana latsaka herinandro ny tao Constantinople. Nanomboka ny 9 aprily ka hatramin'ny 7 May 355. De kanjo moa resy ny azon'ny silamo ihany zany ny Constantinople de io église Sainte Sophie hitanareo de sendra makany Turquie nareo dia mahita ny église Sainte Sophie zay fiangonana kristianina lehibe de lehibe nanoatra lavitra noho ny Rome aza dia lasa mosquée moa izany zao satria atany amin'ny taona 355 tany no nakany silamo azy. Fa izao zay lovatsofina tantaraina tamin'ny fotoana io zany hoe amin'ny anelanelan'ny 9 aprily 355 ka hatramin'ny 7 May 355 de ny vahoaka zany miady mafy satria tratran'ny fairan'ny silamo ny tanànany Constantinople na Antioquie. Fa izao reo fiangonana kosa reo mpino kosa na ny mpitarika ny fiangonana ino marimarina kokoa reo leader reo mpitarika ny fiangonana tao Constantinople tamin'izany fotoana zany de nivory. Ary rehefa nivory ao anaty fiangonana izy tao anatin'ny katedraly lehibe zany Sainte Sophie lovatsofina dia mivory zany ny olona zany vahoaka zany ary manohitra mafy ny silamo tsy hiakatra ny tanàna zay manao fahirano. Ireto mpitondra fivavahana kosa sy ny mpitarika maromaro de nidy aman-trano tao anaty fiangonana nikaondoha mafy. Ny olona ry manohitra ny silamo manohitra ny fahavalo miady fo mafy. Ireto mpitondra fivavahana sy lidera ma kosa dia nidy aman-trano tao anatin'ny fiangonana. Inona ny antony viriny? Ny antony viriny tao anatin'ny fiangonana dia nametra-panontaniana manao hoe lasa vavy ny anjely. Afaka malala tondra inona moa amin'ny finoana ny fahafantarana hoe lasa vavy ny anjely ka raha lahy ny anjely de maninona raha vavy ny anjely de maninona. Fa izao ny lesona apetraky ny tantara manao hoe ny olona miady mafy fandrandray ny fiangonana tratry ny toromasom-panahy mihevitra mihoatra noho zay tokony heverina ho Paoly. Ny olona fahavalo mananky any tanàna fandrandray ny fiangonana nandradray ny mpino variana amin'ny zavatra hafa tsy amin'ilay zavatra tena tokony ho ataony fa variana izy. Afaka malala fampieritetana antsika kristianina zany, fampieritetana antsika fiangonana zany ity lazainy zao ty famerimpetantsika tsirairay avy move ataotsika tokoa zay zavatra asain'Andriamanitra ataotsika move efa tsika araka ny tokony ho izy ny zavatra zay asain'ny tompo tanterahantsika. Ny toromasom-panahy avako malala dia mety pahazo ny olona rehetra, mety pahazo ny mpino fa anjaran'ny mpino kosa mametra-panontaniana isan'andro manao hoe tompo aiza ho aiza ny fanoloran-tenako, tompo vitako ve zavatra nampanaovanao aho. Sao dia reniky ny toromaso tahaka ny Jona ao anatin'ny sambo, ny olona miady fo, ny olona mikaroka vahaolana, izy kosa matory nefa izy no fototry ny olana. Soa avako malala fa tsy zay isika kristianina kehitriny. Soa fa teo Jesoa, soa fa miaina amin'ny vanim-potoana ny fanamasina isika de rehtsika mandrakariva ny antsoantso na amin'ny hira io na notoriteny io na fiangonana io mitaona antsika ifo mandrakariva, mitaona antsika atsiaro tena mandrakariva. Soa fa mifo tsika kehitriny fa zao rehefa malala mahireza ary fitao zay zavatra asain'Andriamanitra ataonao, tanteraho amin'ny fitiavana, tanteraho amin'ny fifaliana, aza monmonina zay zavatra asain'ny tompo ataonao de ataovy amin'ny fitiavana kelezo aina de mametra fanontaniana mandrakariva amin'Andriamanitra ny amin'izay fa tokony ataonao. De amin'izay fotoan'izay vahaolana ianao fa tsy olana.
vahaola ny firenena ianao, vahaola ny zao tontolo zao ianao, vahaola ny tokantrano ianao, vahaola ny fiarahamonina ianao, fa tsy olana. Fa rehefa tsy ataontsika ny sitrapon'Andriamanitra de olana isika fa tsy vahaolana. Ny mpino nefa ravako malala tokony ho vahaolana izy. Andriamanitra tsy olana fa Andriamanitra vahaolana. Lay ratsy no olana fa ao amin'Andriamanitra vahaolana mandrakariva Andriamanitra. Andriamanitra tsy mba mpametrakolana. Ary atak'izay koa tsika mpino, itsika de olana tao amahaolana, olona ilain'ny fiarahamonina ho mpamahaolana, olona fahazavana mahatonga an'izao tontolo zao tsy ho very. Zay no mahavahaolana atsika. Afaka malala engany ho takatrao ny asaribidiny azo fijalian Jesosy Kristy tompo eo, izay mamany vonan'olana rehetra amin'ny finoana sy ny fitiavana, de mahare zara engany olona ilain'ny fiarahamonina ianao satria olona mifo sy olona mahatsiaro zay zavatra sain'Andriamanitra tokony atao. Ivalakisika tompo ao misaotra anao zay noho ny amin'ny tantarany Jona zay tao manao anay eritreritra fa izahay mpino de vahaolan'ny fiarahamonina. Tsy mpitondra olana izahay, tsy mpitondra korontana izahay, fa vahaolana izahay ao anatin'ny tebotebon'ny olona. Ary ny torimasom-pananay de mety miteraka olana sy korontana na amin'ny zavaboary, na amin'ny fiarahamonina, na amin'ny fifandraisan'ny mpiarabelona, na amin'ny lafiny ara-toekarena mihitsy aza. Tompo, mampianatra anay ianao arandiny tena, hamantatra ny tenanay, hamantatra ny antsonao, hamantatra ny sitraponao, hamantatra zay andrasanao aminay. Mamindrafo aminay tompo, omeo anay ary ny fahazavan-tsaina, omeo anay ary ny fanetretena atakaranay ny sitraponao. De mivavaka izahay, ampaherezo ny kristianina isam-batan'olona, fa nanao voady teo anatrehanao am'izay mahampino azy, ny mpandray fanasany tompo, nanao fanekena teo anatrehanao tam'izay mahampino azy. Ny ray aman-dreny nanao voady teo anatrehanao tamin'ny tondran'ny zanany tamin'ny sakramentany batisa. Ny teo amin'ny sehatry ny fanompona isan-karazany de samy nanao voady ary nanaiky izay zavatra ampanovinao. Nandray tompo adininay izy reny, tsy tsaronay akory, de mamela ny elokay fa midropa aminany matory koa zahay, de vangio zahay ankehitriny mba ahatsiarovanay ny tenanay sy ny antso zay niantsonao anay. Atao volona mifo, mahatsiaro ny zavatra sainao atao zahay. Ta io ny tokantrano tsirairay avy, ta io ny fiangonanao, hoandry sy fiorenany fahamarinana, ta io ny tokantrano tsirairay oloaran'ny fiadanana sy ny fahasoavana eo anivon'ny fiarahamonina. De mametraka n'isan'andronay eo am-pelantananao zay tompo, ho isan'andro feno fahasoavana anompona ianao amin'ny fifaliana. Misaotra ry Jesosy Kristy mpamonjy anay. Amen.